Manana indra ny fiasana ny fivorimben'ny firenena amin'ny teny frantsay isika ankehitriny. Ao anatin'izay indrindra ary nisy ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny komity mpikarakara ity fivorimbe ity ny masovo frantsay amin'ny alalan'ny SCAC ary ny université ASEM mikasika ny fanamafisana fahaiza-manao momba ny fifandraisana iraisam-pirenena na ny relation internationale. Mpianatra misy roapolo nandalina ny sapapampiofana mikasika ny fifandraisana iraisam-pirenena na ny relation internationale ao anivon'ny université ASEM tsy manakambahiny no anaraka fampiofanana ho fanamafisana traikefa entina hiatriana ny fivorimbean'ny firenena amin'ny teny frantsay izay ho totsaina eto Madagasikara amin'ny volana novambra ho avy zao. Nisy ny fifanaovatsy ny mikasika izany fifanaraha-mpiara-miasa izany teo amin'ny komity mpikarakara ity fivorimbe ity ny service de coopération et d'action culturelle NASCAC au niveau ni massifou français ni université ASEM. Pianatra amena formation izy reo en relation internationale. Ra relation internationale ngamba yena Madagascar tsy misy ambony ohatran'io. Raha tany tia hoe resana koa ny Union africaine na organisation de la Nations Unies fa pianatsika mandray anjara en fanatanterahana azy efa goavana be zay ho an'ny malagasy manontolo zay misarotra ny voninahitra ary ho an'ny tanora rehetra malagasy zay mangetaeta fampianarana sy fianarana dia noko fa modely zany raha tany tiatsika todrana Madagasikara eo sehatra iraisam-pirenena. Bezaika hatramin'ny 3 tokoa nandasana mandritra ity fivorimbehan'ny firenena amin'ny teny frantsay ity izay ho totsainy eto Antananarivo amin'ny volana novambra ka ny 20 amin'izany dia saika ampitondra firenena avokoa. Izay indrindra no nahatonga izao fanaraha-mpiara-miasa eo amin'ny SCAC ny komity mpikarakara fivorimbehan'ny firenena amin'ny teny frantsay sy ny université ASEM zao mba hahafahan'ireo mpianatra mahafehy tsara ny sehatry ny fifandraisana iraisam-pirenena. Ilaina entina hiatrehana ny fivorimbehan'ny firenena misy 70 ao anivon'ny Komeza izay ho totsaina eto Madagasikara ny 20 oktobra ho avy zao ihany koa ny traikefan'izy ireo. Dia iny fanadidina koa no manakatona ny vaovao zao alina izao isaorana anao fijerika ilay tokantrano tany na hatranjery ny vaovaontsika hatramin'ny farany ny famin'ny fitondrana isika ho amin'ny manaraka indray veloma toboka lahy veloma toboka vavy.